fa tompon'ny sabata ny zanak'olona, koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Matio 12:9 sy 12. Miodikodina eo amin'ny fitandremana ny sabata ihany no lohahevitra antsika. Nahoana ny miodikodina eo, mbola misy andro maromaro nefa vita mahakasika ny sabata, ary mbola hitohy mandritra ny andro maromaro. Tena zava-dehibe ity sabata ity. Ary azo lazaina fa io no teboka lehibe indrindra ahafantarana ny hoe tena miara-dia amin'ny marina, miandany amin'Andriamanitra. Misy fodi-kevitra manome tsiny hoe tsy azo atao ny manao soa, manao zavatra tsara amin'ny andro sabata fa dia atokana ho any amin'ny fiangonana fiderana an'Andriamanitra. Tsy misy maharatsy an'izany akory, fa misy fodi-kevitra iray izay nampitain'i Jesosy tamin'ireo fariseo, mpanoran-dalàna izay fatra-pitsikera, indrindra nakasika an'ity sabata ity. Rehefa nandeha teny an-dalana ny mpianatra ao amin'ny Matio 12:10 misy an'ny tantara, dia noana izy ireo dia naka salohim-bary tamin'ny tanany dia nikosehany dia nihinana. Varin'olona izy io. Dia nanome tsiny ny olona sy ny mpanora-dalàna sy ny farisew, hoay sady manao zavatra tsy mety amin'ny andro sabata, mangalatra zavatra olona amin'ny andro sabata. Andinga jerentsika ny amin'ny Matio 12:12. Fa no nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny andro sabata. Teny tamin'i Jesosy, tsy mety ny ataon'ireto mpianatra reto, fa sady miasa izy maka salohim-bary, maka zavatra olona ihany koa izy. Dia valiany Jesosy ao amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 Matio 12:10. Jereo ny famaliany Jesosy azy. Tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida? Raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy dia niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha hohaniny, na izay manaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna fa ny sabata sy ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata, nefa tsy manan-tsiny. Dia lazaiko aminareo fa misy lehibe noho ny tempoly. Io no navalin'i Jesosy azy. Ka nen'ny mpisorona moa zany fariseo dia aleony mihitsy maty, toy izay hoe mamelona olona amin'ny andro sabata, mikarakara olona, manao asa soa amin'ny andro sabata. Namboarin'i Jesosy ny toe-javatra manao soa mety atao amin'ny andro sabata. Midera sy mankalaza an'Andriamanitra, dia mivavaka amin'Andriamanitra, dia manokana fotoana hanaovana soa, ary tsy fandikana ny asa-pamindram-po sy ny fanomezana izay natolotr'Andriamanitra ny olona dia ny sabata izany toe-javatra izany. Atao voninahitr'Andriamanitra. Misy extrême tokony ialana zany. Dia ny hoe ny anay ny sabata ihany. Sabata ihany ny anay dia tsy manao ninonninona fa dia ao amin'ny sabata. Raha misy zava-tsoa azo atao, dia atao. Be dia be ny manokana ny hoe andro maneran-tany anaovana soa. Tanora moa zany dia misy an'ilay atao hoe global youth day, maneran-tany, dia maka PPN, dia maka zavatra be dia be, dia zaraina ho an'ny sahirana. Mahafinaritra ny mahita an'izany toe-javatra izany. Misy extrême anankiray tokony ialana ihany koa, dia ny amin'ny hoe tsy mivavaka mihitsy fa manao soa fotsiny amin'ny andro sabata. Io zany tsy tsara ihany koa, fa dia tokony mifandrindran-dalana ny asa soa sy ny fiderana an'Andriamanitra. Ary dia nolazain'Andriamanitra fa tena mifanaraka amin'ny lalàna, nambara tao sinay mihitsy ny asa famindram-po sy ny famaliana ny filany mahantra sy ny sahirana eo mpamakivakiana ny fiainana. Manaova soa are mandritra ny andro sabata, tsara mihitsy ny hoe manokana fotoana kely dia anaovana soa ho amin'ny mpiara-monina be dia be ny sahirana, be dia be ny mahantra, mila vonjy avy amintsika, ary indraindray dia amin'ny fotoanan'ny sabata no anaovana azy ireny. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Aokary anao soa isika rehefa tonga ny andro sabata. Anankiroa zany ny zavatra tokony ho atao. Voalohany aloha tsy azo avela ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra, satria andro fitsarana io, fankalazana an'ilay Andriamanitra nahary izy mpamorona n'izao tontolo izao, ary fanamariana ihany koa fa isika dia mandray ilay tombo-kasen'Andriamanitra, mandray ny tombo-kasena fanamariana, famantarana omen'Andriamanitra. Dia ny faharoa, raha misy asa soa azo atao dia atao ve? Ilaina zany, manampy ny mahantra sy ny sahirana. Tafatoetra amintsika zany hafatra sarobidy zany, mba hahatonga antsika hifandray amin'Andriamanitra, hifandray amin'ny manodidina antsika, hivavaka isika.
tomitsara misaotra anao zay fa tianay ianao, mampirisika anay ianao hidera ihany koa ka ankatoanao ankalazanao amin'ny andro sabata, nefa ihany koa tsy ankilany ampio zay hanao soa amin'ny manodidina anay. Betsaka ny mahatra sy ny sahirana, omeo anay ny fahafahamanao mba hanampy azy ireny, ahatsapana izy ireny ny fitiavanao. Tahio ny tsirairay avy aminay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.